Vava tanteraka kosa indray manany sy ny fisondrotan'ny vidin'ny solika sy ny herinaratra ny mpanjifa tao aorian'ny fandrenesana fa mety tsy afaka anome fanampinana ny subvention ho an'ireo sehatra ireo intsony ny fanjakana izany moa dia noho ny fahasahiranana arabola mianjady amin'ny fanjakana amin'izao fotoan'izao. Dimanjato ariary ny elanelany eo amin'ny vidin'ny lasantsy eny amin'ny tobi-pitsinjara solika sy ny vidin'ny tokony ho izy na ny vérité des prix raha ny fantatra. Raha ny tokony ho izy izany dia 7,703 ariary no tokony vidin'ny lasantsy, raha 7,703 ariary izany ankehitriny, ary ny gazoil izay 7,703 arivo dia tokony ho 7,903 ariary ny litatra. Raha ny fijeriny Paito Karena Falier Ramakavelo dia misy ny paikady tokony arahana mba tsy ny mpanjifa foana no ibaby ny avesarana eo amin'ny resaka jirama sy ny solika. Tsy voatery hoe fampiakarana amin'ny vidiny foana ny ahafahana miresoudre ny problema ny entreprise jirama sy ny momba ny solika. Satria misy maro ireo teknika sy fomba azo atao mba tsy hoe ireo olona mpanjifa foana sy ny olona madinika sy fasahirana foana no mibaby ny avesarany problema ny gestion ny fanjakana na ny problema na conjoncture économique. Raisitsika ohatra zao ny amin'ny jirama. Hoe tsy manam-bola ny jirama dia ny fanjakana tsy afaka manampintsony dia voatery ampiakarina zany ny prix. Momba ny fanampin'ny fanjakana zany dia ny kitapom-bola mpanjakana azo atao mihitsy mampiakatra ny vola miditra amin'ny fanjakana. Satria ny vola miditra amin'ny fanjakana tsy vola ny atao hoe recette fiscale ihany miditra fa misy koa ny atao hoe recette non fiscale. Raha vola amin'ny bois de rose reny fotsiny ny voacontrôler ny fanjakana tsara na ny paiement en droit de douane na ny paiement en redevance dia efa azo atao hoe miakatra ny kitapom-bola fanjakana. Faharoa ny momba ny solika. Io zany dia hoe voatery koa zany hoe satria tsy afaka manao subvention intsony ny fanjakana dia ampiakarina ny vidin'ny solika zany. Ny anisan'ny tena problema ny solika mantsy tsy ny resaka loatra hoe ny abetsaky ny solika hita ato ny mihaino par rapport amin'ny demande fa ny tena problema ny solika dia ny dollara midina par rapport amin'ny vidin'ny solika. Vola malagasy nefany dia accroché amin'ny dollara zany hoe mitady foantsika hitovitovy lanja eo amin'ny 2000 ariary eo foana ny dollara zany. Rehefa milatsaka zany ny dollara par rapport amin'ny solika dia mazava ho azy milatsaka ho azy koa ny ariary par rapport amin'ny solika. Ny tokony atao zany dia tsy misakroché amin'ny dollara intsony tsika fa mitady réserve de change hafa ohatra hoe volamena. Ary tsika manana volamena afaka atao réserve de change. Tsara ho tsy aivina fa anisan'ireo vokatra sy tolotra tsy afa-miala amin'ny andavanandro mponina na produit stratégique ny solika sy ny herinaratra ary ny fiakaran'ireo dia miteraka fisonotry ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny.